Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G By vous présente Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Herinandro manintsitra no nandiniany fa efa nampanatanteraka tamin'ny Antsipiriny ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana sy Pantsiny. Fitantanam-bola hita amin'ny voatra avy hatrany ny fitsinjovana ny marary sy ny vahoaka hatr'izay toy ny fehina ny sosiala ny fanamboarana foto-drafitrasa sy ny lalana. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Anosy ny tetikasa fiariana izay amatsiana vola ny tanora malagasy manerana ny Nosy izay manana tetikasa vola amin'ny tentina 200 miliara ariary no atokana amin'ity tetikasa ity. Itomboisa ireo mpandray anjara tamin'ny tana maro anjian'ny fatelo ny tanterahana androany ny roso tamin'ny fanatanterahana ireo asa voafaritra mialoha ny sampandrarasan'ny ministera tsirairay avy. Ho famerenana ny fandriam-pahalemana sy ny tany tan-dalàna ho asiana marika avokoa ireo basy rehetra mivezivezy eto Madagasikara anisan'ny fanomanana ireo teknisiana malagasy miandraikitra izany. Farany any ivelany herinandro faha-13 nanaovana fihetsiketsehana ao Algérie tsy ampy ny fametram-pialany ny fialoha Abdelaziz Bouteflika mitoy ny fanoherana ny rafitra iray manontolo izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Bouteflika ihany ny Antsipiriny ireo avy hatrany. Miara-patompoko falitafaraka aminao anatin'izao fampalalam-baovao izao ary asaina mpanajana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra kolo hatramin'ny farany eo amin'ny pejiny politika avy hatrany ary no isantarantsika izany. Herinandro tsy tapaka no nandiniany fahefana mpanatanteraka amin'ny Antsipiriny ny lalàna mifehy ny teti-bola-panjakana sy Pantsiny taona 2024. Fitantanam-bola hita amin'ny vohitra avy hatrany ny fitsinjovana ny marary ny vahoaka toy ny fehina ny lafiny sosialy ny fanamboarana foto-drafitrasa maro fa indrindra ny lalana hipaka any fotony amin'izay ny fampandrosoana sy ny fiovana araka ny matoa an-dahatsoratra ihany rarison. Nivoaka ny diditsy volana fanitsinany lalàna mifehy ny teti-bola 2024. Teti-bola izay mifototra amin'ny fananganana sy fanamboarana foto-drafitrasa araka ireny ny velirano sy vy na UEM nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny vahoaka malagasy ireny. Eo ihany koa ny fampandrosoana ny faritra 13 mba hiantraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka amin'izay ny tena fampandrosoana. Na ena avokoa ny fandaniana ny Everina homeopapana teo anivon'ny ministera isantokony ka narotsaka ao amin'ny asa isitrahan'ny vahoaka vokatra amin'ny vaingana. Teti-bola sambany teo amin'ny tantaram-pirenena no nahitana soritra amin'ny vantana ny fitsinjovana ny mararim-bahoaka sy ny sosialiny. Manomboka eto izany izao dia ho hitan'ny vahoaka sy arahany rehetra amin'ny tsara ny faiza manao n'ireo nametrahan'ny filohan'ny repoblika andraikitra goavana ho any amin'ilay fampandrosoana aingana andrandrainy rehetra ao anatin'ny fotoana fohy ka ioarana aza ny fotoam-bery noho ny fitiavan-tenany mpitondra ny fandimby hatr'izay. Tsy honohony sy resabe intsony ilay matezeve ny filoha mitarika ny fahefanam-panatanteraka fa fotoana fohy dia hipaka sy isitrahany vahoaka tokoa ireo velirano sy vy na UEM natao. Manomboka eto ihany koa dia tsy hisy toerana ho an'ny faniliana andraikitra intsony ny fampandrosoam-pirenena fa tokony samy andray ny andraikitra mifanandrify aminy ny olo-pirenena tsirairay. Ny mpampianatra ampianatra ny kitsi-po ireo taranaka ho avin'ny firenena, ny mpitsara hitsara araky ny rariny sy ny hitsiny ary tena ho lavitry ny kolikoly, ny mpitandro filaminana tena ho tandroka aro ny vozony ka andro fahalemana ny tany ahafahany rehetra miasa ampitoniana. Ireo nianatra manokana ny fitantanan-daharam-panjakana aneo amin'ny vahoaka amin'izay fa voafeny izy ireo tokoa ny asa-panjakana ho fampandehanan-daharam-pirenena ka samy anana ny toerany sy aina finaritra eto amin'ity firenena ity ny malagasy rehetra. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny tsy androan'ity teny Anosy ny tetikasa fiariana izay amatsiana vola ny tanora malagasy maro izay manerana Anosy ka manana tetikasa tonga nanokatra izany ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina vola mitentina 200 miliara ariary no atokana ho an'ity tetikasa anampina ny tanora mpandraharaha ity. Henri Florian.
tao anatin'ny viny napetraky ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny fanomezana lanja ny tanora indrindra fa nisehatra ny fandrarana eto amintsika. Olana goavana eo amin'ny tanora malagasy izay mikasika ny fampiroboroboana ny orinasa madinika ny sifisian'ny tosika indrindra ny famatsiam-bola entina ambiroboroboana izay orinasa izay. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandaranasa nasionaly ho an'ny fandarana fiarina. Ny fandaranasa fiarina izay misokatra ho an'ny tanora sy ny vehivavy manerana Madagasikara izay manana fanirina nangana na hanitatra orinasa ka hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Manomboka amin'ny iray tapitrisa ariary hatramin'ny 200 tapitrisa ariary amin'ny alalan'ireo banky mpiara-mobonantoka. Natatsaka na io tianao ny orinasana dia io ny modèle voalohany ataontsika ny hoe ny olona rehetrarehetra izay mila famatsiam-bola hatramin'ny 1 million d'ariary ka hatramin'ny 200 millions d'ariary tonga dia be. Sarotra be ny olona na zany tonga zany hoe manana tetikasa ka andeha hitady famatsiam-bola. Sarotra zany. Iza ny garant anareo, iza ny antoka anareo. Ray aman-drenareo tsy manana garant marina sa tsy marina. Dia zao zany ray aman-drenareo dia zany manao garant anareo. Hoapetratsika any amin'ny banky ny vola izay mitetina équivalent na 50 millions d'euros na 200 milliards d'ariary. Vola be zany. Misy maromaro natao an'izay, misy ireo raha te hanao usine dia misy ny atao usine na crédit bay. Izany hoe hovidiana ny fitaovana ahafahanareo manao ny usine anareo dia avao nareo mamerim-bola tsikilikily mba ahafahanareo miotra sy mivoatra amin'ny fiainana. Nanamafy ny filohan'ny Rajoel fa hanampy ny tanora malagasy mba ahafahana manatsara ny sehatry ny fandrarana eto amintsika amin'ny alalan'ny tetikasa fiarina ary misokatra ho an'ny rehetra ny fahazahoana ny famatsiam-bola. Efa misokatra noho izany ny fametrahana toto taratasy eraky ny chambre de commerce manerana ny nosy. Ahoana ny fandehan'io famatsiam-bola io? Iza ny afaka mahazo an'io? Ny olona rehetrarehetra, ny tanora rehetrarehetra, ny vehivavy, indrindra natatsaka dia mahazo an'io famatsiam-bola io daholo. Noho izany dia misy ny fandraisana ny toto taratasy izay apetraka eo amin'ny chambre de commerce manerana ny Madagasikara. Misy ny branche fiarina apetraka ihany koa manerana ny faritra. Dia ireo no mandrindra sy mandefa ireny dossier ireny makany amin'ny banky. Ny banky dia manome rehefa azo ny antota taratasy ny dossier dia herinandro ka hatramin'ny tapa-bolana dia mivoaka ny vola izay tokony hanaovanareo ny orinasa. Ary mba tiako mba hiary ny fiarina zany hoe miary amin'ny fiainana, tiako mba hiary daholo ny tanora malagasy tsy vaky vola. Efa nilaza fa eo anilan'ny tanora, efa nilaza fa hanampin'ny tanora, ary za misy no hijery manokana ny tetikasa rehetrarehetra indrindra mikasika ny liziny hanampy anareo. Misy fotoana nareo tanora izay voafatana dia hiaraka hivoaka tsika any ivelana ary hiaraka hisafidy ny usine, ny industrie izay ilainareo rehetrarehetra hoe tia ny ilainay dia zany anakanareo tsy misy olona hafa afaka atsapany zavatra. Ny fandaranasa fiarina izay tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny politika ankapobeny ny fanjakana amin'ny alalan'ny famoronana asa, ny fampivarana ny vehivavy sy ny tanora ary ny fampiroboroboana ny indostria. Nampirosika hatrany ireo tanora ihany koa ny filohan'ny Rajoel mba hanangana orinasa, anana toe-tsaina tia karokaroka amorona asa ary handrehan-tany no avin'izy ireo mba fototry ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tanora malagasy. Lafim-baovao hafa kosa indray tokony ohatra amin'ny fanarahan-dalàna ireo kandida ho solombavam-bahoaka hoy ny KMF hoe hisoroana ny kolikoly eo anivon'ny androm-panjakana sy ny tsy fahatoko isan'ny vahoaka ireo parlementera manana didy amin'ny fanaraha-maso ny fampielezan-kevitra ihany koa ankilan'izay ireo olom-pirenena. Fanadihadiana vetrany. Mbola matokony solombavam-bahoaka ve ny malagasy io ny fanontaniana napetraky ny agence capsule sy ny Kolo Tv FM tamin'ny olom-pirenena 400 teto Andrenivohitra ny herinandro lasa teo. 770 n'ireo olona nanontaniana no mahatokony solombavam-bahoaka ho mpisolo vava azy marina. 450 kosa nilaza ho tsy mahatoky satria be loatra ny kolokolo nataony teo aloha.
Andro vitsy mialohan'ny fifidianana solombavam-bahoaka manaitra ireo mpisehatra ny fiarahamonim-pirenena tokony ohatra amin'ny fanarahan-dalàna ireo kandidà. Maro tokoa ny olona zao ny olom-pirenena indrindraindrindra no efa miaya satria na ireo mpifaninana zany dia efa fantatsika fa ny solombavam-bahoaka dia hofidiana anao lalàna, anome tolo-dalàna sy andany lalàna. Nefany ireo solombavam-bahoaka teo aloha ka mbola mirotsaka amin'izao fotoana izao, moa ve izy manaraka an'io manaja sy manaraka ireo lalàna izay mipetraka amin'izao fotoana izao? Atsika no mijery an'izay, atsika olom-pirenena izay fidy no mijery an'izany hoe mbola izay ve no averintsika eo. Tokony anara-maso akaiky ireo kandidà hisolo-vava azy ihany koa ny olom-pirenena raha ny fanazavana. Raha ny fahitan'ny olona azy ary izay ny tena atahorantsika zao dia le olona manahy mafy fa tsy ho an'ny tompontsoan'ny vahoaka no tena irotsahan'ireo ny akamaroan'ireo, fa tsy ilazaina kosa izy rehetra ny akamaroan'ireo fa ho an'ny tompontsoan'ny tenany. Ka atsika olom-pirenena no mametraka izay sy mijery manara-maso, ary atsika ihany koa no mitaky ny tamberina andraikitra noho ny fidianantsika anazy koa amin'ny zavatra izay fanomezan-tokony nomendry zareo. Anisan'ny tsy fanarahan-dalàna miharihara ny fanazavana trano ny fametrahana ny peta-drindrina misy ny saran'ireo kandidà eny amin'ireo toerana tsy tokony hisy izany. Fihetsika izay fanambaran'ny CENI fa andraisana fepetra. Afaka herinandro mahery kely raha tsy aivina no hiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka manerana ny tanin'ny Repoblika ny Madagasikara. 120 ireo kandidà rehetra manerana ny nosy, 490 sy 4 sy 3 hetsy sy 10 tapitrisa ny isan'ny mpifidy, ary 820 sy 800 sy 500 sy 4 alina ireo mpifidianana. Iny sary famantarana ihany koa no ampitantsika any amin'ireo vaovao ny fampelezan-kevitra ny tontosaina tamin'ity androany ity ny didipoitra faobe tao amin'ny centre mamindra aina voalohany etsy Sabotsina Mena natao indrindra hitsimbinana ireo vahoaka sahirana etsika izay natolotra ny kandidà ho solombavam-bahoaka isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina amin'ny distrika na Avaradrano. Onazay. Voninandro ririnina vanim-potoana fanatanterana ny famorana. Tamin'ity androany ity nanatanteraka didipoitra faobe ho an'ny vahoaka ny Sabotsina Mena sy ny manodidina ny teto amin'ny centre de santé mamindra aina 1. Etsika izay no karakaray ny kandidà solombavam-bahoaka avy amin'ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ao amin'ny distrika Navaradrano. Andriambelisoa Herniaina fantatry ny maro amin'ny hoe Naina Bato, larana faharoa ao amin'ny bilitatokana sy ireo prailisitra aminy. Ny etsika andro moa zany dia mikasika ny didipoitra faobe izay santarina tamin'ny centre de santé mamindra aina eto Sabotsina Mena. Le izy zany tena hitsindrovana amin'ny vahoaka sahirana satria fantatsika tsara fa amin'izao fotoana izao fa miala daholo ny vidim-piainana rehetra. Le fitsindrovana dia tena natao ho an'ny salamam-be-bahoaka. Tsy vitany araka ny lazaiko hoe tsy vitany propagande fotsiny fa ezahana mihitsy zany ny anaovana ny asa soa mandavatao. Dia saotra ny vahoaka namaly ny antso ary dia miarahaba sady an'ireo tovolahy kely izay ho avin'ny firenena na vitan'izao didipoitra izao zany. Kandidà mahafantatra ny mahazo ny vahoaka ny kandidà solombavam-bahoaka Andriambelisoa Herniaina sy ireo prailisitra aminy hoy ny Ray aman-dreny izay nitondra ny zanany atao famorana teto amin'ny CSMA 1 Sabotsy Namehana. Ary tena tambokatsolo izy satria raha ohatrany ito dia mahafinaritra fiarahamonina malagasy satria mahakolokolo sy makarakara ny tarana. Tena isoranay anazy tokoa dia tokoa zao satria izy mana fandavan-terina sy famonjana finiavana ohatran'izay ho an'ny vahoaka ety amin'ny faritra avaratrano. Manampy ny vahoaka mihitsy ilay izy ary mahafinaritra dia mahafinaritra ary izay koa mbola tsy maintsy manohana anareo ihany koa amin'izay alafiny izay. Anakio tena manohana ny député miaraka amin'ny Andry Rajoelina Avaradrano tena maniry zay vita vahasoa fotodrafikara dia ny fahitako azy aloha dia mahafinaritra ary tena fisaorana lehibe indrindra zany aloha ho an'ny mpanentana fa avantage ho anay tsy dia mahatakatra loatra zany le fisiany misaotra anazy lehibe indrindra nanao an'izao didipoitra faobe izao ho an'ny député
manoana ny andro rajoelina fa raha tsy nisy zao sahirana ihany zay ka tena hoe sahirana. Zazalahy mahery ny 70 no vita soavana tamin'ity andro an'ity teto amin'ny centre de santé Mamindra Aina 1. Resy lahatra ireo vahoaka eto amin'ny distrikana Avaradrano fa anefa ny adidiny amin'ny fifidianana ary isafidy ny larana faharoa Andriambelosoa Heriniaina amin'ny fifidianana Solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny alatsinainy fa 17 Mey izao. Fa laram-pamehana ny fiara-miasa amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ho ny kandida ho solombavam-bahoaka Andry Ratsivahiny larana fa-7 amin'ny distrikana Atsimondrano ny tena anjainiona tamin'ny vahoaka ny Soavina sy Ambodirano tamin'ity androany ity. Ona sainatrany. Teto Ambodirano indray no nanatanterahany ny kandida solombavam-bahoaka larana fa-7 eto amin'ny distrikana Atsimondrano Andry Ratsivahiny ny fampelezakeviny tamin'ity androany ity. Etsika izay notrony ny vahoaka maro sy ny bentanana ny Soavina. Reo hitanareo vahoaka manarivona satria 3 arivo ireo isan'ireo olona ireo zay tapakevitra amin'ny fanohanana ny kandida ao anatin'ny RD atolotry ny vovonana miaraka amin'ny Andro Rajoelina. Vonony izay anohana azy ary manatena vokatra omenay azy amin'ny fifidianana député amin'ny 27 Mey. Miantso ny vahoaka eto Soavina ary miantso ihany koa ny vahoaka Atsimondrano ny hoe andao isika anapakevitra tsy hofitahany olona fa anovy zahay anyreto député reto dia mifidy anandrematoa Andry Ratsivahiny. Efa ny haino ary vonona iaino hatrany ny feon'ny vahoaka ao hoy ny kandida Andry Ratsivahiny. Ny tenany izay manentana ny vahoaka ametraka ny fitokisana aminy. Ny zavatra fahitanany eto zany dia zao tena hita aloha zany efa niezaka nataon'ny mpitondra ny tanàna teto. Ny tena marina dia zao manaiky ny mpitondra ny tanàna ny eto satria raha fehezina ny teny dia ny commune Soavina ny tena isan'ny pilote eto amin'ny 26 commune Atsimondrano. Dikany dia zao ny fampandrosoana eto daholo dia tena miezaka izahay miara-miasa akaiky amin'ny zareo. Ary zay ny saritana ny sain'ny commune sasany hoe ny fiaraha-miasa amin'ny solombavam-bahoaka tena hitondra ny etaetan'ny vahoaka tena ilainy zany amin'izao fotoana izao. Satria ny zavatra hita eto amin'ny commune Soavina zao dia ny fampandrosoana tena mipaka ty fotona. Ankoatra ny teto Ambodirano, nisy ihany koa ny fitetezana ireo elakelan-trano teto Tanjombato nijereny ny kandida ny zava-misy eny fotony. Nisy ihany koa ny fampitaovana nomen'ny kandida ho an'ireo mpilalao tsipy kanety be teto Tanjombato tamin'ity androany ity. Farany eo ny vaovao ny fampelezan-kevitra fa nitombo isa kosa ireo mpandray anjara tao anatin'ny tanamaro andiany fahatelo izay nitanterahana tamin'ity androany ity niroso tamin'ny fanatanterahana ireo asa izay efa voafaritra mialoha ireo sampandrara sy ministera tsirairay avy. Albertin Ramiarivo sy Gaeton Andrensilavo. Nitombo isa ireo mpandray anjara io no azo amtinana ny asa tagnamaro andiany fahatelo androany. Ho an'ny ministeran'ny mponina ohatra, ny fanadiovana ny EPP anaty azo isotry araka ny efa voalaza no natao. Nisy ny fanentanana ireo mpianatra, ny fanadiovana sy ny fandokoana ireo afitrano fianarana sy ny manodidina ny sekoly. Teo ihany koa ny fandraisana ireo fanampiana avy amin'ny malala-tanana ho an'ireo ankizy sy ray aman-dreny sahirana. Ho an'ny polis-pirenena, fanadiovana ny lalana tamin'ny faritra maro teto Andrenivohitra no natao. Teo ihany koa ny fanentanana sy ny fanabeazana ny mponina ho zatra mandeha eny amin'ny trottoir fa tsy eny amin'ny arabe ary ireo mpivarotra eny amin'ny toerana tokony hisy azy fa tsy eny amin'ny trottoir izay misakana ny lalan'ny mpandeha an-tongotra. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fizarana kifafa sy fanadiovana ahafahan'ireo mpivarotra manadio ny toeran'ny varotany rehefa hiala eo amin'ny toerana izy ireo. Ankoatra ny fanadiovana ny foibe toeran'ny ministeran'ny Harenan-kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratezika teny Ampandrianomby, ny ompana betsaka tamin'ny fanatsarana ny fanasan-damba sy ny fanadiovana ny fokotany ny Ambohimirary, ny fanamarena ny hetsika tagnamaro amin'ity ministera ity. Nisy ihany koa ny fanomezana koveta sy savony ho an'ireo mpanasa lamba. Mpiasa tsotra, teknisianina maro momba ny Harenan-kibon'ny tany avy amin'ny ministera sy ireo mponina amin'ny fokotany araka izany no niaran'ny farimbona teny an-toerany. Izay foto-kevitra izy zany antsika tanamaro zany hoe ny mpiara-monina ny mpiray vodi-rindrina zany dia mba mifamehy fotoana isam-bolana
manao asa fanadiovana, manao asa fanavozana, fanarenana zay anjara brika entina ampandrosoana ny firenena zany araka ny tenin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoe eo amin'izay toerana misy ianao amin'ny fotoana mamety azy dia ataovy ny azony tananao atao dia zay le tanterahana zany ka eto zany zao dia miara-mentana ny fokon'olona tarihan'ny filoham-pokotany sy ny mpiara-miasa ministera tarihan'ny ministra manao ny asa fanadiovana ary rehefa avy eo dia isy ihany koa ny asa fanamboarana zany ny toerana fanasan-damba zay ampiasain'ny fokotany zay moa zany ny tanterahana ao anatin'izao mba hisian'ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina amin'ny fiarahana mampandroso ny fokotany. Isaky ny sabotsy fahatelon'ny volana ny fanatanterahana ny asa tagna-maro na izany azy maro amin'ireo sampandraram-panjakana fikambanana sy fiarahamonim-pirenena no manatanteraka izany 2 na 3 andro mialoha araka ny fotoana mety aminy. Ho an'ny faritra Vakinankaratra ohatra omaly fa 17 ny volana Mena no anatanterahana ny tagna-maro ka tao amin'ny tsenan'ny sabotsy no natao. Ny zoma lasa teo kosa tao amin'ny Fonjabe ho an'ireo mpiasan'ny ministeran'ny fitsarana ao Maintirano. Tonga taty amin'ny Fonja ty Ambararata Maintirano zany ny mpiasan'ny fitsarana sy ny fanjarana ny Fonja rehetra nanao ny adity sy ny andraikitra amin'ity hetsika tagna-maro 7 ty. Natao androany dia fandiovana ny Fonja tranainy zay mbola ipetrahan'ireo Fonja sy gadra amin'izao fotoana izao dia ny ampy ihany koa ny fandiovana ny Fonja Vaovao zay inona fa tsy ho ela ny fidirany amin'izany toerana zany dia izy ty moa trano efa ela ny navitany tamin'ny 2012 kanefa hatramin'izao dia mbola tsy miasa no ny antony tsy fahafahana mampiditra rano sy ny jiro efa tonga ihany izy io amin'izao fotoana fa ny rano dia tena tsy tafiditra ka nazanajany tsy maintsy kojakojaina izy tia mba tsy ho simba ny atiala sy ny atibozaka ato. Ny olo-pirenena Tsakanavaka na kely na lehibe any anatin'ny sehatrasa sy seha-piarena misy azy avy no entanina handray anjara amin'ny tagna-maro. Tanjona ny fanoloran-tena anaovany tsirairay ezaka hanarenana ny firenena fifampitezany ny samy olo-pirenena ho lasa lova alovain-jafy. Lafy Vaovao hafa ihany koa famerenana ny fandriam-pahalemana sy ny tany-tandalàna dia ho asiana marika avokoa ireo basy rehetra mivezivezy eto Madagasikara anisan'ny fanomanana ireo teknisianina malagasy miandraikitra izany hatramin'ny 20 jona kosa no fe-potoana izay amerenana ny basy tsy ara-dalàna rehetra any amin'ny fanjakana Tatatsiveriasina. Ho asiana marika avokoa ireo basy ampiasaina eto Madagasikara ary nisy ny fanomanana ireo teknisianina malagasy amin'izany. Tanteraka izany no ny fanampian'ny rafitry ny firenena mikambana ho amin'ny fampandrosoana sy ny fanjakana japonais. Tanjona ny iadiana amin'ny asan-dahalo sy amerenana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Ary isika amin'izao fantatrareo amin'izao fotoana izao fa miady amin'ny asan-dahalo, ny asan-jola izay mampiasa fitaovam-piadiana sy fatam-piaviana. Ahafahantsika manana mijery atsakany sandavany zany hoe aveza reny basy reny ahoana ny fomba ahafahantsika mifehy ny fiaviany basy sy ny basy zay eto amintsika tatoerana mba tsy sinitsony ny hoe basy miparitaka, basy very, basy ampiasainy jola sy ny sisa ary zany rehetra zany dia tafiditra amin'ny vaindohan-draharaha ny fidiram-panjakana eo amin'ny ady amin'ny asan-jola, amin'ny ady amin'ny asan-jahalo ary amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Araka izany, manana hatramin'ny 20 jona ireo mitazona basy tsy ara-dalàna, amerenana izany any amin'ny fanjakana tsy misy arakaraka, izany hoe tsy misy fanasiazina. Ankoatr'izay, mandeha ny fanadiadiana mikasika ny bala na hafatesina miaramila iray, izay fantatra fa bala nivoaka avy amin'ny toby iray. No tanterahana teny votovoron'androany ny atrikasa momba ny fitaovam-piadiana izay niarahana ny solotena amin'ny firenena mikambana ho amin'ny fampandrosoana sy ny fanjakana japonais ary ny fanjakana malagasy. Teknisianina maro no nandray fiofanana mikasika izany. Iato vetivety ao anatin'ireto dokavaritra ireto isika mialohan'ny anarana indray ny toy ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Bonjour. Bonjour. Petit miss fangala eta watika tap na lebena zaza. Je suis en poudre en sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Bonjour.
bonjour mampatanjaka zay misotra sambasambatra bonjour nareo e efa ho bonjour maro karazagna go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver dans Good News. Toujours pas réabonné au bouquet Canal+? Alors laissez-nous vous faire découvrir la chaîne Novelas TV gratuitement les 16 et 17 mai. Vous aurez l'occasion de suivre vos séries préférées et notamment les tout premiers épisodes de Diamant Noir pendant 2 jours. Dès le 16 mai, rallumez votre décodeur et rendez-vous sur la chaîne Novelas TV sur le canal 27. À bientôt. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchiao. Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetraretra hasoandra laila miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Antsika ny fampalalam-baovao kosa amin'ny lafiny sosialy namoaka fanentanana momba ny famanginy Papa François ny Madagasikara amin'ny volana septambra ho avy izao. Ny fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara manentana ny rehetra hivavaka sy samy anararaotra ny fahasoavana omen'Andriamanitra ary anarina ny lesoka rehetra izy ireo. Ka eto Andrianitsilava no mitatitra ny andindininy. Manentana ny rehetra hivavaka sy ahay andray ireo toromarika rehetra indrindra fa ireo zay omeny vaomerany fandalinam-ponona sy ny katesizy ho fanomanana ara-panahy amin'ny fahatongavan'ny Papa François ny volana septambra ho avy izao ny fivondronam-ben'ny évêque. Na mameno trano fiangonana aza ny kristianina, tsapa hoy izy ireo fa tsy mbola mafiorina ny finoana ka miena ny fandraisana sakramenta. Tsy tafita ny fandalinam-ponona, ny fiarahamonina mikorontana, samy mitadiny ho azy, ny fiainana lafo vidy, ny kolikoly lasa fomba mampanao, ny fitsarana lasa kaboraraka, tafahoatra ny von'olona etseroa, tsy mbola mandro fahalemana ny tany na eo aza ny ezaka lehibe iarahany mpitany filaminana sy ny vahoaka. Misarabazana ny fianakaviana, ireo tanora tsy mahita modely tsara ho taafina ka mora voasariky ny rendrarendra samy hafa, mivary lavo amin'ny zava-mahadomelona, tsy manaja ny sotoavina, tsy mahafola tena ilofo iasa ka mitady ny tany malemy anorenam-pangady. Lasa toa fahazarana ny manao fampanantenana pokaty sy fanaovana politika mampisarabazana ny mpiray-tanindrazana indraindray, ary ny fomba fiasa ihany koa matetika toa tsy hatsapana ny tena fitiavan-tanindrazana marina. Fahazaran-dratsy tsy manangona ho an'ny tena no hita fa tsy mitsinjo ny iseho iombonana. Mibaribary ny fahasombany sotoavina sy ny asina mahaolona ary indrindra ny trano be iombonana eto Madagasikara araka ny voalaza. Andray sokajin'olona samy hafa ny Papa François mandritra ny fandalovana eto amintsika. Ny filoha-pirenena sy mpitondra fanjakana, fiarahamonim-pirenena sy mahasoa vovahiny, évêque, pretra, religiozy, seminarista, skolastika sy novisy, filoha-piangonana ao amin'ny FFKM sy ny mpitondra fivavahana ary ireo tsara sotrapo rehetra. Ankahery ireo tanoran'ny Madagasikara izy sy ireo fianakaviana eny amin'ny ankamasoa, fa indrindra ankalaza sorona masina lehibe iombonan'ny malagasy rehetra eny soa mandrakizay Androibe. Araka izany, anamafiorina ny fihavanana izy ka ampirisika antsika ifandray tanana mba ho afaka andrava ny elanelana misy amin'ny farim-piainana andavanandro. Ary aneo amintsika rehetra koa fa ny eglizy dia fahazavan'izao tontolo izao ao amin'ny Kristy izay mamondrina ny sotoavina rehetra. Faniverina ihany koa ny rano fisotro madio an'ny mponina ao Ankasina avaratra rehefa tsy nandeha tao anatin'ny 2 taona izay. Fiara-miasa teo amin'ny mponina sy ireo mpianatra ary ireo mpiara-miombonantoka nahafahana nanavao indray ny fotodrafitrasa. Ka eto hatrany. Nanana pompin-drano ny teto Ankasina avaratra rehefa nisy ny fikambanana ny tantana izany. Tao anatin'ny 2 taona nefa izay tsy nandeha intsony ny pompy. Nisy arak'izany ny fiara-miasa teo amin'ny fokon'olona sy ireo mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina iray ary ireo mpiara-miombonantoka amin'izy ireo nanavaozana ny fotodrafitrasa. Tao anatin'le matière hoe comportement du manager zany ty zavatra ataonay ty dia nanao projet social hoe nanamboatra rano zany nataonay satria hitany efa tsy ampy eto amin'ny fokotanana Ankasina. Lizy moa zany efa napetraka teo am-pelantanan'ny président monsieur Lako
atao amin'ny akavanakato hoe izy zany andraikitra ny fitantanana an'le izy manomboka eto fa efa vita zany anjaranay ary efa niteny izy hoe ho karakarainy foana le izy fa zay jerijery mandalindalo hoe mandritra ny tsy haiko mety hoe ray volana zay mandalindalo eto fa izy aloha zany ny tompony andraikitra voalohany nomena an'le izy. Araka izany mandeha ny pompe eny toerana amin'izao fotoana na dia tsy maharaka aza ny tosiki ny rano. Raha fanaovanay aloha hatreto tsy tafaonina amin'izay hoe voa amin'ny 4 ohatra na amin'ny 5 dia midy amin'ny 12 fa tena ifanamboarana mihitsy zany mba azahoan'ny olona tombontsoa zany hoe mivopa arivinandro mihitsy ary zahay aloha hatreto mba ahafahana makasitraka ny zavatra atao satria tena fijaliana nazom-pona ary ny etaetanay koa hatramin'izao raha hoe mba vita somatsara mba handana an'ity bassin ity ka hoe mba ikoliny bassin somatsara zany mba ahafahana makasitraka amin'izay fa satatra mba varamo moa zao nataon'izao dia mipopy aloha ny veloma fa aveo mieritreritra ny any amin'ny bassin indray zay na maraka. Afa-pasahiranana vokatra zany ireto mponina ity an-toerana na eo aza ny fandaniana fotoana amin'ny filaharana ny ena amin'ny fotoana lany no ny alaviran'ny toerana fakana ny rano tao anatin'izay roa taona na tabaka ny pompe izay. Endrika iray ahitana taratra ny tombotsoa azo avy amin'ny fifanomezan-tanana ity eto akasina avaratra ity. Tsy voatery ho zava-dehibe na vola be no eo ampela-tanana vao afaka hanampy sy hanala fahasaranana ny hafa. Fa ny mikasika ny fiainan'ireo mponina eo amin'ny toerana La Réunion kely sy ireo olana izay sedrain'izy ireo amin'ny andavanandro. Izay no iompana ny fandarana alalino rampitso amin'ny 7 hariva ho jerena ao anatin'izany ny fizotra ny andavanandro mpiainan'ireo mponina eny an-toerana ny fanabeazana ireo zaza, ny fandraisana tanana ara-tsosialy azy ireo ihany koa ary ny fivoaran'ny fiainana nandritra ny taona maro izay nonenany teo amin'ny toerana io ka dia arahantsika eto anatin'ity fanadihadian'ity ary ny sombony mikasika izay. Ety La Réunion kely, toerana iray tafiditra ao anatin'ny fokontany Manaritsoa Atsinanana. Toerana ivondronana ireo fianakaviana zato mahery, tsy manan-kialofana eto amin'ny renivohitra Antananarivo. Toerana ahitana ny ingidin'ny fahantrana lalina. Fivarotana korotanentana tsimponina eny amin'ny fanaripako sy rano miandrona eto an-drenivohitra no asa fivelomana ho an'ny 570 isan-jato. Ho azy ireo rehefa misy arapaka kely atao fiandrikibo dia izay no atao hoe miaina. Tsy mba manantena izany arena izany. Isan'izany ity renim-pianakaviana izay miezaka mitraka ao anatin'izany fahasahiranana izany. Za zany tsy mitady arena atsony zany raha ny tena marina. Reo hoe mahita ny sakafo hohanina dia salama, dia madio, dia miaina tsara noatsan'ny olon-drehetra, dia matory tsara. Aty raha fiainana ohatsotra hitanao arena zany mihitsy. Eo amin'ny ara-pahasalamana kosa ho azy ireo, misy ny fandraisana an-tanana ataon'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana izay manara-maso ny fahavitam-bakisinan'ireo zaza tokony hanao izany sy ny karazana fanafody tokony hisitrahany zaza toy ny odi-kankana raha ny taritra azo hatrany. Fahasalamana zany misy ihany ny fiahiana ataon'ny any amin'ny CSPDO, misy sazofama mobile isaka talata, ny fokotany moa fangakana mijery odi-kankana, vitamina, vaksirenty manao daholo ny taloha zany tsisy ny olona koa mandaa matahotra fa ianao zany miezaka manentana an'ilay olona hoe mety io zao io. Raha ny ara-tantara, amampolo taona mahery no efa nanomboka toerana fialokalofan'ireo olona tsy manana trano fonenana. Ny tety La Réunion kely saingy mbola tsy nisy trano sachet niorina tamin'izany, fa lafika fatoriana fotsiny ihany no natorian'izy ireo, ary tsy tety amin'ireto toerana misy an'ireto trano fonenana ankehitriny ireto, fa teny ampitan'ny rano, izany hoe teny amin'ny lalam-by. Ankehitriny, fianakaviana 370 no monina ety. Ny anarana La Réunion kely dia niainga avy tamin'ny fampitahana ireo olona niantsena tany amin'ny nosy La Réunion tamin'ny andro ny fitondrana sosialista. Saika tsy nahitana entam-barotra raha tsy ahivina ny teto Madagasikara tamin'ny fotoana io ka nahatonga ireo olona ireo nitondra korotanentana isan-karazana avy any La Réunion. Antony ny tsirian'ny fampitahana ary nahatonga n'ilay anarana ho La Réunion kely. Amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray niditra tamin'ny andro faharoa ny rallye module 2 na ny 2e édition épreuve spéciale misa enina no nitotosaina tamin'ity androany ity talata morokay hatrany Imery-Manjaka no lalana ny jiavina tao anatin'izany arao ny fanadihadiany tsy avy na Ramanantsoa sy Onasay. Talata morokay Ambohitrandriamanitra Imery-Manjaka no lalana tamin'ity andro faharoa ny rallye module 2e édition ity izay nahitana épreuve spéciale misa enina. Fifananana izay tafiditra ao anatin'ny fiadiana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny rallye izay karakarain'ny club FMMSM.
raha teo amin'ny vokatra vonjomaika tamin'ny faran'ny épreuve spéciale fafito ny équipage bona sy ny anjara no mitarika ny lalao izay mitondra ny Subaru Impreza. Teo amin'ny larana faharoa no nahitana ny Fred Sitaina izay mitondra ny Subaru Impreza ihany koa. Teo amin'ny larana fahatelo no nahitana ny Aja Danielson sy Rivo izay nitondra Musso. Niady ny lalao an'ny androany na izany aza maro ihany koa ireo mpanamory izay nialan-daharana noho ny olana ara-teknika maro samihafa. Raha mipitso no anarantsika ny dingana farany eo amin'ny tir Limotule 2e édition ity. Ihany koa no hiampitatsika any amin'ny maresaka iraisam-pirenena herinandro fahatelo ambin'ny folo nanaovana fihetsiketsehana ao Algérie. Tsy ampy ihany koa ny fametram-pialany ny filoha Abdelaziz Bouteflika fa mitohy hatrany ny fanoherana ny rafitra izay iray manontolo izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Bouteflika ihany. Ny antsipirin'izay ireo amin'ny sariny France 24. Herinandro faharoa ny Ramadan miditra amin'ny herinandro fahatelo ambin'ny folo ihany koa ny fanoherana ny rafitra fitondrana tetezamita ao Algérie ny antombo ireo olona tonga nanohitra sy tsy nianana fotsiny tamin'ny fametram-pialany ny filoha teo aloha Abdelaziz Bouteflika. Takin'izy ireo ny fialan'ny rafitra misy any an-toerana ankehitriny ireo tompona andraikitra izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Bouteflika ihany. Antapitrisan'ireo Algeriana nidina an-dalambe manohitra ny fitondrana izay tarihan'ny filoha toerana amin'izao fotoana. Fikafika fotsiny ankilany no andraisan'izy ireo ny fifidianana izay ho tanterahana ny 4 Jolay ho avy izao. Fifidianana izay tsipahan'izy ireo ny fanatanterahana izany. Takin'ireo mponina kosa ny siny fitondrana entina sivily. Nandritra ny fitenena an-dalambe nataon'ireo mponina omaly nisy ny fifanjirana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Mifarana tompoko kilasy tompoko vavy ny fanarahanao ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity asabotsy alina ity ankasitrahana ny nanarahanao izany hatramin'ny farany ary mametraka ny velo mahafinaritra ao amin'ny rahampitso indray. Feno matompoko. Maro karazana goût aminazy tsara loatra aza miala aminazy zitsika jiaby. Bonjour. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G By Telma vous a présenté ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao.